Ivirenantsika kosa ny eo amin'ny tontolon'ny finoana nanatanteraka feonambe ara-panahy nandritra ny 2 andro ny fikambanan'ireo mpino Silamo Ahmadiyya de Madagasikara. Andeha ro jerena ny sary. Ny mpino Silamo ho an'ny fandriam-pahalemana io no teny nentina nanamariana ny 2 andro nanatanterahana ny feonambe ara-panahy ny fikambanan'ireo mpino Silamo eto Madagasikara na ny Ahmadiyya de Madagasikara izany izay natanterahana tamin'ny farany 9 andro itiny. Tonga maro ireo mpino ireo tamin'izany ary anisan'izany ireo avy amin'ny faritra manerana ny nosy. Tokony atao amin'izany zany dia tokony miezaka hoe hampianatra indrindra ireo musulmana ahafantatra hoe ny dika teny hoe islam dia fandriam-pahalemana ary ny finoana islam dia tsy mame fahazoan-dalana mihitsy hanao ny herisetra na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Raha jerevantsika ny tantarany ny mpaminany masina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam izay nitondra ny finoana islam, maro ny olana izay nahazo azy ary mbola tsy nampiasa sabatra izy ary mbola tsy namono olona izy tsy nanao herisetra. Ka ny zava-dehibe dia io hoe ny fampianarana indrindra ho an'ireo musulmana fa hoe ny islam dia midika hoe fandriam-pahalemana. Mpino Silamo misa teo amin'ny 500 teo no tonga namaly ny antso tamin'ity fiainana lehibe ity ary everin'izy ireo fa dia izy vokany tokoa izao fiainana natanterahany fikambanana Ahmadiyya de Madagasikara izao. Dia izay koa tompoko kilasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ity takariva ity isorana iteto amin'ny fahitalavitra matevera no anjoy hatramin'ny farany ary nijery hatramin'ny farany fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika. Mame fotoananao ary ny tenako sy ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.